Tolotra ho anareo indray zao le tantara mitondra lohateny hoe Irato, ireto avy indray ny lalaon'ny tantara. Dody, Naina, Hery, Solofo, Simonety, Saondra, Iaina ary Ianitra. Dirina valy efa tokony hiaraka amiko amin'izay a. Hiaraka ho aiza ry mama? Ka andeha hiaraka amiko mitondra entanako. Tondra entana mandeha camion ve? Tokony efa hiaraka amiko amin'ny camion amin'izay ndry efa vehivavy lehibe a. Za efa tsy maharaka intsony ndriko efa tsy mianatra raha teo. Tena marina raha tian'izany mandeha camion zany ry mama. Ka tokony efa mianatra fiainana amin'izayko. Tena fona mihitsy aloha fa tsy hanao an'izany ka. Sady za koa hitandriana efa mandroso fahalebiazana dia ao aoriana ao isandray ary nitondra ny entantsika io. Hatramin'izay ve mama ianao rery foana dia zao indray dia hitady olona tsy hoany fa manina raha mitady olo-kafa. Ka ny olo-kafa ny hitanao ihany tsy dia azo antoka loatra e. Ka rehefa tsy vita amin'ny mama dia aleo miova zavatra hafa e. Ka ny tsenantsika zao efa mandeha be mihitsiny, efa mihitatra any amin'ny faritany hafa mihitsy aza. Be dia be ngery mama ny zavatra azo atao e. Ka io nefa nahazatra hatramin'izay sady efa hita hoe mety tsara ve dia ho ajanona indray voana vao zavatra hafa zany indray ve tsy mety ka. Mama zany koa nge sarotra toro. Le izy nge olona tsisy tombony firy akory e. Lany frais fotsiny vola nefa ny fahasahiranana sy ny harerahana ohatrin'inona. Ka inona ary ny tokony atao zany e? Ka mitedava mihitsy hevitrafa fa be dia be nge zavatra azo atao e. Ka efa miteny aminao aho hoe io nefa mandeha tsara. Asa loko. Raha mitatra somary lavidavitra anie ny asantsika mandeha tsara io e. Dritra raha ohatra hoe miaraka tsika roa na farafaratsiny ohatra hoe mizara amin'ny faritany anankiray ohatra hoe ndry makany atsimo za makany avaratra. Zao aloha raha anao zavatra hafa ankoatrin'io mama dia anao fa raha hoe mbola io mandeha camion tsy anao mihitsy aloha. Vita ihany very rato le tomobila. Eo indrindratsika zao eo ampanaovana azy mihitsy fa ohatran'ny tsy hovovonjy le fotoana aminao aloha. Aza dia manao an'izany kosa moa e. Tobila tsy afaka mandeko io zao mbola ambaron-drala Ny mekanisme. entana nefa vonona daholo e. Dia raha simba ao reheto anareo dia ahoana? Dia ngamba tokony nitady camion hafa raha ohatra ka. Dia aiza tsony ny hitadiavako Maika be. an'izany e. Tokony ianao no mitady an'izany aza raha ohatra fa manina mora mba amboarina tsara fa manahirana koa ny hitady olo-kafa indray ry rado e. Ka io ary vao miresaka amin'ny zalahy hoe mety tsy ho vita amin'ny terinaritra Ianao ve izy io. nefa mahazatra dia ahoana ny tadiavako olona hafa indray? Ka tsy hitako azy possibilité maina madama amin'izany ange. Io zao ny camion raha tsika mahita io izy zao mbola surcale io. Ny camion mety mahita ihany fa ny frais zao no mety ho olanako. Nga moa dia mifanalavitra be ohatrany na ny frais. Tena hitako ihany amin'ireny sasandreny lafilafy ihany ny Dia frais. zany hoe raha mahita camion zany tsika dia afaka mifanaraka amin'ny prix any amin'izay prix any zalahany. Izy koa nge tompony no mitondra lizy fa za hitanao tobila amin'ny patron eto koa. Mba hainao mihitsy ary zany no miady varotra an'ilay frais ho anahy e. Dia ahoana re zany zao ngamba i madame Lydia hitako mety alao asiako accéléré zalahy aloha le asany ao dia raha ohatra ka vita meloa dia afaka mandeha tsika ngamba. Vao mety tsara zany ko. Tsy hitako ary tsy azo atao anao fa tsy izay.
nareo tao tsy mba matoro mihitsy ho rehefa mandeha ohatr'izao e ngamba nareo mihinana fanafody e za iza koa madama anao inana fanafody fa efa zatra io nefa asa fivelomana dia efa zatra e efa elaela ihany nge zay nanaovako aneo aso madama e 5 taona eo zay zany tokoa moa sady io ange entanao ihany dia rehefa tsy disarotonao afaka matory kely indraindray ahoanao madama rehefa mandinika aho ohatran'ny hitako ny tsara zany foana le varotra ataonao le mitombo foana ny entana e tena efa mba manitatra mihitsy aloha sika me mandeha matetika efa tsy mahalana be ohatran'le talohantsony ezahana atao tsara foana ny qualité dia mandeha tsara ny tsena zany a tena mahafinaritra mihitsy zany sady tsika koa ne hatramin'izay ohatra ny tonga ara-potoana foana dia afa-po ny client e zany tombo zao tsy aza ho madama tombo-barotra be to zavatra ohatrina nandraisanao azy ihany zao midy ohatrina tonga ny nga hity zany rado ho anay manano tena ne rehefa misy kely eo dia efa mba zay e tsy azoko manano tena ahoana moa zany e zaniko fa nga madama moa manano tena za nga manambady tsony ary ny fiveriko amin'ny madama angeo manambady hatramin'izay e sy efa maty efa ela be mivadiko ry rado ay miala tsiny madama tsisy zany fa ianao aza mba tsy mahalalako tsy zany mantsy fa za zao matahotra sady miayabe eo sao dia saro-piaro vadinao ay moa zany izy efa tsy eo tsony efa nisy tantara mantsy teo aloha teo koa na ampime be zay satria saika ny vonoan'le vadin'le voyageurako taloha ka izy madama ohatranao zao ihany dia nanangarany be mihitsy tamin'izay fotoana izay hoe manodina ny vadino nefa fomba ahoana moa no voyageur anao ve dia tsy resaka ohatr'izany dia za moa no teny tamin'izay fotoana izay hoe tokony tsy ampanaranao amin'ny vadinao rehefa saro-piaro loatra ianao tsy aleo ve aloha mba mijanona kely eo ambondro mamy aloha misakafo tsika e iany madama angamba no hisakafo fa za zany ohatra mbola tsy te hisakafo mihitsy ny aloha moa mba miara-mihinana eo dia na jus fotsiny aza ny sotronao tsy maninona e tsy zany fa ohatra mifemifemy be ny mbavafoko tsy fantatro zany eny andoha azy fa tsy hoe ianao e ka le izy nge madame Lydia tsy le vola loatra ny olana e fa ahoana fa ohatran'ny mifemifemy be ny mbavafoko nga mavokatra ty le camion mbola tsy stable tsara ty dia mitofaka be le fofona carburant ianao ve tsy mahinao an'izany eniko tsara mihitsy aloha fa le lehibe ela ve lehibe mahinana dia izao zany no andeha ho any e iza soferan'ity camion ty zana misea fa ahoana zao e ahoana zao mamotika tranon'olona zao tena mialatsiny ramosea e raha zao no namono olona teo anao nga vitany fialatsinina ohatra zany fotsiny ka tsy niankina amiko le izy fa le camion mihitsiny jerenao ane ny fampiteny tranonay e tsy zany ramosea fa anao ve mamo e normal be aka sy ny olona koa ve moa hiteny hoe mamo e fa le teondrivotra zany mitapaka dia tsisy zavatra azo atao tsony eo anatin'io camion io fa tsy maintsy zao ny zavatra mitrangy dia ny tranonay verangany ataonao frein tena mialatsiny ramosea fa tena tsy hitako izay atao marina mialatsiny dia nga vitany fialatsiny fotsiny moa izy ty dia inona ny hevitrao zany inona zany zao ny teneninao dia tsy maintsy telefona amin'ny patron ngamba aloha dia teo izay fanarahana fa tsy azoko hoe eny ekena fa accident fa na izany ary tsy fitandremana e tsy fitandremana ny BDB aza manao an'izany ianao ramosea zany ny marinako ka io ange camion vao vita entretien vao aingany nareo ane tsy maintsy hoe izy fialatsiny foany iza moa ny haiko hoe tomobile tsy fisy fikarakarana zany io dia sanatria ve ramosea dia tena iniko atao ny ampodika ny tranona ohatr'izao tsy te alalan'izany zay fa atsy aingana ny patronanao rangaty fa lany andro fotsiny eto zay eny e mialohan'ny antsona azy sao dia mba afaka mifanaraka kosa atsika aloha zao dia mba vitatsika etana ny resaka fa ohatran'ny fa ahoana sao dia mba misy arrangement azo atao aloha e dia mbola arrangement ve tsy ho azo atao ihany e
jero fotsiny ahoana zany mba tombatombanao zany zao amin'io trano potika io potika tanteraka mihitsy ny tranonay jere eny zara tsisy olona maty ary tao sorona n'Andriamanitra aloha rehefa tsisy olona maty fa mba ataovy izay azo ifanarahana raha misea jereo zao mivaravarana potika mihazo tafo rehetrarehetra simba ny rindrina tamin'ity vaky io ve avitany io raha tsy any 25 millions any 25 millions vao maharina n'io trano io so dia mamaratra be zany raha misea marina zany mora indrindra raha ngaty efa mora ny resahana aminao ko zay neny mahatonga iteny hoe tso ny patron anao eny iza vao ny efanaraka aminao fa mba ataovy izay tena marimarika resana fa tsy vitako aza amin'ny 25 millions zany dia atsona zany ny patron anao laha ho eritreritra kely aloha raha misea dia hitako hoe vetivety fotsiny ny fotoana foy zany zao ny momba n'izany rado dia zany efa teneniko anao zany madama le fandehan'le izy ny patron tsy mety mihitsy fa zaho ny tompona andraikitra amin'le izy satria ny fiara azo ny amboarina io fa eo amin'le zavatr'olona simba zany no tsy keny sainy mihitsy ny hoe ifampiraraha amin'izay zavatra simba zay dia verevitra madama tsy hitako hoe ahoana satria le entana zao tsy afaka mitondra ny entanao raha vao ohatra ka tsy mbola voaregle zay olana kely zay eny olana be moa zany ohatrina moa ny tena tadiavinao le izy zany lafo be koa nanaovan'le olona n'le solony satria potika aloha le trano fa 20 millions ny vola tadiavin'le tompo-trano vola be anie zany rado dia efa niangavy taminy sao dia mba tsy mety zany fa sao dia mba tokony ho 10 dia tsy mety izy fa zay ho ny farany fa raha vao tsy voalohako zay dia miakatra ny raharaha nefa ve aloha raha ohatra ka hoe mahavonjy anao dia afaka mitohy miasa ihany zany ianao tsy azoko le teny madama afaka mbola miara-miasa ihany ve zany tsika zany hoe ny tiako tenena aminao hoe ho alohako zany le vola ay io 20 millions io dia ny tiako tenena hoe afaka mbola mitohy miasa miaraka amiko ve ianao tena misy ohatranay madama fa zay nge zao ny olana tsy esako eto zay vola zay ka raha vao vita io vao regle io dia afaka minony asako ara-dalàna afaka miara-miasa tsika dia ny olana kely zao hoe le volanao tsy maintsy ho averiko fa le fotoana mirenako azo ny hoe tsy maintsy fotoana lavalava satria hitanao ihany sy indray aloha tsy olana na averinao tsy kelikely eo azy zany ve saotra betsaka madama kirina valina no rado zany hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia kamban'izay iroso ny fanambadiany fanahoana ary izay ela be izay mama tsy niteny an'izany zao vao tonga amin'ny fotoanako eny faly mahafantatra anao aloha dia ty rado zanako vavy efa hoentiko mandeha hiaraka amiko foana izy fa tsy mety zao nga manareo vao mifankahita ay ve faly mahafantatra anao zany ka ve anao te fa lehibe anaka be ohatr' zao to mila itovina roa mianaka taoko izay rehefa hitany olona dia ataony hoe prahavavy hita ho ako zary magaga ka zany hoe 20 ans no niteraka an'io zany dia izy zao efa 4 taona 22 ans izy zao varindresaka fotsiny tsika fa andanaka lorina valina mba hikarakaro sakafo aza dia misahirina re nareo mba iaraha-koa manetiko oka aloha fa misy miantso vetivety vetivety fotsiny allo eny patron sao dia zao ve eny ary ao fa iomana dia andeha patron ny anjo teo ry zareo fa ohatrany andao korana kely aloha tsy indrindra aloha toy izana manaraka ny koranantsika fa important be le fotoana asy ioko tsy manina fandana ary dia manaraka indray miala tsy indrindra ilozako nareo aloha
eny ary ory mama fa inona ty atao mama ty fa maninaka dia tsy mianatra ve mama zazakely ohatran'inona irano ive tsy voafiry taona ko ny fitiavana nga misy taonany raha misy dia misy ve iny tsy voavalo am'roapolo taona ye anoano mihitsy andriamanitro mba mahalala mianatra ry mama tsy hitako izy mahamianatra amin'izany a olona mifankaty zaiko sady izy tena tia be ahy mihitsy ane eritrereto ihany aloha ny zavatra tokony atao ry mama ka zary ve amindry dia hipetraka rery mandrak'izay za tsy manakana an'izay anambadiny mama fa zao izay mba sahaza mama jerena ka inokiny tia dia iny ny sahaza sady tsy araka ny ritma mibandokely ohatrany mama fa dia efa miteny aza e sy aza manao an'izany mondry e ho hitantsika eo ariko mamanareo agnatsy ao e fa hoana tsy nanafatra ve izy Tsisy zavatra napetrany. Tsisy mandroso aloha e ahoana koa zangy ato e tena tsisy zavatra napetrany tokoa ve ao e tsisy hoa ahoana koa ary zany fa hoana misy zavatra mifanarana izay dia zay nalehako aty ka izy zany tsy hitako ato akory teneno afa zay sy mamanay nge mitovy ihany mitovy ihany ho zay sy mamanay da tsy zavatra tsy fantatro mihitsy zany raha olazaiko aminao ary tsy maninona fa teneno e fa mifiry izy ny tonga eo zay zao no tsy fantatro kefa hoe teneno anako zay no zay tsisy fantatro ao zany raha teneniko aminao ary fa izy no mahafantatra azy enao ty koa miasa saina am'izay tsy eo fa za eto teneno zay tianao tenenona sy nga moa dia hoe miasa saina fa le fotoananay mihitsy ny mahakamo ahy fa ahoana e ko efa hoe misy zavatra ilaiko anazy tsy hitako eo izy zaoko zao no izy rato oloatra anazy zao no mifanentana aminao fa ny anao olo lefa roa anaka sady efa lehibe iny no enjehnao vetsy amberoa tsy aleonao ve mba za orina valina sao dia mba tsy fanajana kosa zany teninao zany tena marina mihitsy zany teneniko zany ko tsy fanajana ahoana hoe ohatraohatranao ahoana ohatra anazy zao sao dia tsy miendrika zany resaka ataonao amiko zany za nge zany efa vonina ho rainao ve dia zany ny fanajana ataonao ana am'izay vingavinganao amin'ny anarako a nareo tsy mifanentana fa tsika sy anao no mifanentana sao dia ho adaly ianao eritreto hoe rainao ah rato dia ahoana no fomba irantsika sy anao dia nisy eritrereto ihany aloha fa raha olon-dehibe ohatreny niaraka aminao mba mahalala menatra ianao fa za mihitsy ny mety ianao mbola tsy manambady za mbola tsy manambady mitovitovy taontsika roa tsy aloha ve tsika miaraka tena tsy hitako izay avaly anao amin'izany aloha fa mbola tsy ao nieritreritra fa mamanareo ny tadiaviko fa tsy ianao dia ampy izay aloha za raha ary nareo mbola tsy vitinin'inona dia voafatopatotra fatany eo ianao ohatra ny andoto rano ianao raha izao no ataonao ka aleo aloha andeha mihitsy ahoana patroa hoana ly ty rado salama tsara ka fa hoana tonga maraindraina ho androany fa zay mihitsy ny mahakaka misy zavatra karakaraky kely dia ohatrany tsy afaka hiasa aloha ko andro vitsivitsy e fa hoana ly ty manomboka androany zany raha mety zalaly zao tsisy eo daholo dia iza nisy olo an'lahy io zay no mba hangatahana kely arrangement ty amin'ny patroa ty aloha ka tsy hitako mihitsy zao zay isolo fa inona aloha le tsy hafahana miasa le izy tena zavatra goavana fa raha zavatra zao soragny mazoko ny alana ihany e misy maty Marary. zaizako mono hoe zavatra mifanohitra be amin'izany e sy raha zavatra tsy dia manahoana le sy rado eto ihany aloha ny kamion mesa aloha le izy zavatra manahoana mihitsy fa tsy hoe tsy dia manao araky ny tenin'ny patron satria tsorona zany fa anambady ahy dia mba mikarakara kely dossier
mba mamely tapoka andrela zany aiza koa moa nga mbola tsy fantatrareo efa mamofopofona le piasanareo aiza moa lesiny amofo menaka neniko mitofaka any am'lany aiza koa patro de zay misaika mba angatahako kely de rovina le izy manomboka zao marainy zao ve de mandra-poviana 3 andro satria taratasy karakaraina le izy de mivezivezy be ahako fa ono aloha e raha tsy mahadiso zay moa mba etretiny hoe raha aman-dreny ihany tsy de hoe Marina zany. patro fotsiny fa mba tia fantatra ihany hoe iza ono zany ary avy aiza hito tanàna ihany ve sa avy any velany izy aloha tsy lavitra satria clientko le riaky ny sampanany ery eo am'be legioma ve ao mihitsiny tena ao mihitsiny ary hitako no entin'ny lafoana netany kay zavatra hafa mihitsy ny tena kinendriny la ao amin'ny tanàna io nga hita patro fa ono ahy a toko mba fanentana tsara zay za aloha lesy tsy hoe be resaka zany a fa nahazo io lahy za tena hitako hoe fanaza tsara mihitsy pointure la tsara le izy tena dona kely patro tena milay zany mahafinaritra sady izy koa sady tavy no mivolony a zany a mety oa mety patro koa de mody mandokandoka be eo tsy zay tena marina moa lazayny e tsy hoe mandoka fa zany mihitsy no izy nefa nge misy miteny hoe tsy mifanentanao zay e zay vavany olona any le ty aza rarahina za zao tena resy lahitra sady karanarana kely mena volo ohatra n'ireny zanabazary ely izy so de mba fandiso ary zany eritrerititsika sy patro zany elany ely ty vahiny eto fa za tompo tany fantatro tsara madame Lydia ny zanany ray ao zanandray any andafy fantatro mihitsy hoe zanaky madame Lydia no kinendry la zay noho zay hoe diso patro fa izy fa inona madame Lydia maninona le ty fa ahoana patro toatra ny kivy be mangahy lahy resy ny toromaso samy tapina inona my masolahy zanany eo tsara tare sady mitovy mifanentana tsara am'lahy mamandre ny ifatrara lahy tsy hoe fo zokony la 20 taona iny tsy hitako ngezana zavanazy patro fa na izary ohatra ny sadaika hatrany satria azo zavatra elaly tya mietrerety elahy ary na ireny vola frereny ala angamy efa zavatra hafa mihitsy a sady izy nge patro namonjy ahy ny alany hoe zany tsy fitiavana fa zavatra hafa e tsy hita hoe fitiavana moa tsy hita hoe tsy fitiavana fa de ohatrany tsy haiko e tsy haiko zay anazavanazy amin'ny patro e teneno izy le tya tsy mifanentana hoe tsika zay manahirana indray nefa zay efa saika hoe iroso de ho hitalahy zany hoe miditra amin'ny pataloha tsy atonony zany tena tsy napoziko akery na valina raha indry zanako naterako indriny isongona indriny ho lasa rafiko tsy tia lalan'izany ary mama fa zany sahazany iny a mba manajady tena fefa lehibe mama tsy misy idirandry zany fiainako manokana zany ka tsy idirandry a ka za koa tsy miraharaha fa tiako izy e ka za ve ny namoniny voay de indri niravaka mivanginy e tsy mpirarahan'izany aho a fa tiako izy de zay ampy zay za kosa tsy manaiky an'izany ka de aninony mama raha tsy anaiky zay efa mifankaty mahatsiravinana mihain'ny feonkala ay nanajanao hatramin'izay areniko ianao fa am'izao kosany a tsy manaiky tsony a fa hiditra pirafo zany tsika ay de sandry manao ao rafindry ay zaza dala mihitsy ty avelao ny voloko ka tsy manaiky an'izany e ianao mihitsy no adala fa tsy a fa avy antitra tsy manaja tena tsisy idirany ty zanao fiainako zany a karapangalabadinoy ty zao e fa misy iny misaranareo fina rehefa mantotrano ty ianao ihany no antony zao misara ty ao alova mahatsiraty dia ty zao ny teniko aminao a fidio zay tianao na zana izy inona ty teneninao ry Lydia ka ny fiarahantsika sy anao ngeny tsy zakany de zao nanaovany azo ao aza miteniteny foana anao ry navalina teniteny foana ahoany fankamotsika sy anao miaraka e zao le izy ry Lydia ianao no vadiko matokisa ianao ampy zay ndao ary fa hifampitaditsika
okizay moa e okizay fa zasadalana ireny okizay a zanadalany ny eritreretina fa marary fo eo ianao tsy maintsy vitatsika io raharaha io fa aza matahotra ianao zany dia inona moa zany no tokony atao rato fa tsy lamina ny fiainantsika raha izao no izy foana mahatonga anao tena an'izany e fantatro tsara iny zaza iny zany anaovany aty eo izay ny ka tsy hitanao no ny andohaniny iny resaka iny kalma fotsiny ianao e kalma fotsiny ny fahitantsika foana nandaminana an'io ty aminao ary mamavelo fa manana problème tsy zany mantsy fa misy lehilahiny atao hoe rato ny anarany tena tiako izy kanefa izy tsy tia havitana mihitsy dia inona no azo atao inona no hevitra zany ve ny zava-misy alao ary aloha hijery karatra kely aho hijereko azy mazava tsara zao ka izao mifandehany a misy vehivavy miaraka aminy any ivelany any zay mahatonga azy soa taitra amindry zany oa ka ny vehivavy miaraka aminy ange ny reniko ihany dia ahoana inona ary ny hevitra tianao atao e ny hevitra tiako atongavana dia tsotra ihany izy ho anahy manontolo fa tsy ho an'izaniza zay nge ny tototoko aty aminao e eny ary dia inona ny tianao anaovana azy vonoina sa atao lasa-dala sa hoe ahoana sa hoe atao tsy tia azy fotsiny aza vonoina izy fa reniko ihany fa zao ataovy tena tsy tia vitana n'iny le rato iny mihitsy izy zay fotsiny tiako ataonao zao ary hoeto aty le sary mamanareo a sary lava na sary tapaka tsy miaraka amin'olona dia ny sary le bandy dia hoeto faran'izay aingana mihitsy fa nga tsy maintsy hoentina ny sarin'le rato ohatrany sarotra ange no azokan'izany ka savao tsara fotsiny any amin'ny efitrano mamandriany fa tsy maintsy misy sariny ihany rehefa raha tena miaraka izy ary raha ny mamanay rery za tsy mety mihitsy ny azoro mitambatra mihitsy aloha no ilaina dia ahoana fa nga tsy mba misy fanafody araraka na ohatr'izany na zavatra ositra tsy misy fa zay fotsiny no andrasana dia milamina io rado ahoana patron avelo ela ty ie saivo maka ty koa i joel izy tokio le rio e joel avika teny avy ty joel ao zay patron zao zany no programme nareo lahy raha pitso maray nareo vao mandeha dia nareo lahy tsy maintsy miaraka manao karavanina dia nareo lahy no mitondra letana avy ary amin'ny iny izy ty avy ary amin'ny savitek le etanao mantsy a maika be ony zany anazy atelina ny tomasina dia nareo lahy efa eto fa izao mbola manao entretien kely tsika fa raha lava mbola tsy eo dia tsy maintsy miandry kely zany dia miaraka makany tsika rehefa avy eo zay fa dia andraso kely aloha fa ho any amin'ny madama vetivety eny ary ety any zay ro lahy tena zay indray zany tsika zay lahy vao tafaraka ovina tsika sila niaraka farany iny tsy fa elaela zay tsy le tsika tany manankariny ve zao no tafaraka farany zay zao tsika zao anytamatavy indray ohatra milay idio ka zany sady misy entany fitako hoe fa ifanamboarantsika sela fotsiny ny vola rehefa avy eo inona lizy zany sika ve dia andeha vidaly fa mba manaroatra kely mba mitondra rokaky
misy vary 12 taonina zay etsy tena tsara l izy zany de hoetitsika izy fa tsy fantatry patro zany a aila ihany fa zao atao voatr'le fika fanao antsika reny any iany e aza matahotra alava ialaro natahorako anondrana any ndraindraiky izao ny tena resaka e manana problème kely alezy inona problème ala problème ao am'tanànao le izy e resaka mampimebe fa zany hoe elano nanambarana azy fantatry la moa fifandraisana isy ry madame Lydia madame Lydia ay le madame apotapota iny ie le mipetraka etsatsapanana etsy miaraka amiko izy ho ahy de ny problème le zanany koa misisika te hiaraka amiko nefa tena kaiky foko zany de le reniny de ohatra ny lasa safiritaka be ao amin'ny tanànao de ohatra ny tsy hitako hoe ahoana ary ary zakan'le tsy zany na ny reniny na ny zanany ny reniny ihany ho aty zany efa tenainiko an'la zany kinona nefa ny olana am'izany oeto any izy miaraka de anytsika mifanao-boatra hoentina ahoana le ty oeto any tamatafy ohatra mampimezany eritreritry lahy zany de milamy io rehefa tonga any zay fotsiny inona ty latongavany rehefa nyla zany ny reny de anazy zany kinona ndray moa tsy mety le tsy zany oentina an'izany ahoana tsy mampety azafy le ty le olona maneny sy vo mainky ady saritaka aniko sady tsika amin'ny saosy be milamina ho azy io sy ka tsy any le problème fa ina le fomba ilan'le zanany tsy tia mihitsy zao ny tadiaviko andao am'izay tsika andeha zalahy de manao azafady rery madama fa aloha mba hijanonao ivelany ny kapa azafady fa tena tsy fantatro mandrosoa am'izay ary ianao e de mipetrapetra misaotra betsaka de inona ny azo atao anao matoa moa tonga ty aminao de misy antony lehibe madama misy olana tena misy problème be mihitsy ny amin'ny zanako rahatsorina de tady vady ho any zanako ahy tsy azoko ny tianao atongavana madama fa nga le zanakao kle maina sa hoe ahoana ny hoe hitadiavana vady la ve le zanakao sa vavy aloha e vavy ka ty mihitsy ny sary ny tianetiko ty fa ahoana madama fa inona magaganao tsara tareo a le zanakao sady sarotra mitady vady ho an'ny olona tsara tare ohatr'izao ka zay mihitsy zao ny tediavintsika ko de vady manahoana ny tianao an'le zanakanao nefa fotsy sa mainty lava sa fohy bota sa mahihy tsy mifidy mihitsy tsika fa rehefa mahazo vady ty izy de zay tsotra kely zany tsy elo io fa aza matahotra ianao de tonga soakirina rindra endry mama nanahoana aloha fiainana tany mazana be ihanyko tany kondritsy de misy vaovao firy veko tsy manam-potoana etsonanareo mihitsy any ery mamy mazana be le korsana eny mahafinaritra aloha rehefa tonga de ahoana kirina valina ary ndry zany ny angeza aizako de ahoana aizaka iny zavatra mba netindrio anahy tsy taitra ndriva be da be aho e ary ino ny ty volomena be ty tsy hita fa mba lokoana koa ndraindray e simbasimba foana amin'io ny volo e nitondrako produit tsara be ndry ao raha ampiasaindry ay faly be aiza rehefa aveo fa mba aleoloha akaina kely ary inona aloha ty mba netindrio anahy kosa be da be ao ry mama sa hoe tonga de ho avoaka e avoe mihitsy loha jerenako taty hoe io antsy orina valina fa tsy mety hisokatra ty
ty ary. Ty tonga de anaty ao mipetra tsara alondry e ty amin'ny mamy ty ty mama tsy haiko raha tonony ty kiraro ty zao na tsy atonona lafo be ne tony any a frantsany tsara tare izy zany tena aloha aza mividy etana ty a Madagasikara fa tsy hisy hevitra any de ty poketra miaraka aminy ty afa le mba entana ve any mihitsiko eny e ka izay mihitsy nitondrako an'ity de ty a reto ranomanitra ho anareo mianaka manana rairay tena sotra kia tena tsara be tony tena le tiako gamma ery mihitsy zany fofony zany tiako be sotra ndrikina rindra de tsiaro anay ihany kaidry fa ndry ty ve adaly de ty le niteneniko andry produit ty shampoing sy masque tena farany tsara be io de mba tsitsitsy io fa tsy ampiasana tao an'le fampiasana dala be reny merci be kia tsisy merci akia ono arkinina rindra nga tsy netindry le bronzine nafarako andry nafarandry oviny zany ndry koky tena azafady akiva tsy nitondra an'izay indray aloha ndry koa ve moa tsy variana amin'ny marco e ary izy marco tokony nanondrany fa ahoana kirina rindra za zao efa nanateny ery hoe anana vinato lava za loza ngery mamy fa ahoana netiny tany amin'ny ray aman-dreniny ako fa vavy zany tsy mila olona mainty ony izy fa tsy maintsy vazaha ohatran'ny zanany ihany ny vadiny de problème be de inona nijanonako amin'izany fa nilako ohatrany tsy teo de raha de izy ary ohatry ny fanambady zaoko nefa rehefa nandinika ary mama ohatran'ny sy aloha ihany gasy e tsisy ohatrany hoe mitovy amin'ny teny zany amba gagako tsy aleo ve ki gasy ihany ehi mba voninahitra ho atsika ane zany lalo fitaina tsara ny asa vao mieritreritra an'izany ka fa ndry ty moa nga mbola mieritreritra ny iverinany ohatray ory mama fa ianao ve mody adaly ka aty moa ihany nijanonako eto andray zany ve ki tsy vetivety kely a tsara ndry raha misy an'izayko de hoana rysena rindra zao ihany ty ry ina papa vaovao any velambelany any nga moa hita zay vaovao ny fa vokatra ny fitiadavana de lasa zao ny fandehana tsy napoziko hoe ndry mihitsy le zanaky madame Lydia aloha zany ve Ye. fa nga mbola tsy hitanao sariko ngarotra zareo de nampafantatra loatra momba anao fa de hoe any fotsiny ianao de zay tsy taoko izay sy navalina mitovitovy ihany misy différence be nareo ohatrany hoe indrindray ny zandrany tena mariny fa ianao aloha tena mahafatifaty inona misy ny fomba ikarakaranao vatana ny velany any tsy de misy fa le rivotra mihitsy angambana zany hafa ihany aloha rehefa ao any amin'ny fandrosoana ny olona no mipetraka e tena za zany mba teo amiko e zany hoe afaka makany anie Zany. rehefa vita ny raranareo sy mama de afaka karakaraiko ny taratasy rehetrarehetra za ringe ny ovahevitra vao nahita andry e ny ovahevitra hoana indray ny raharantsika sy anao zao no atao fa tsy ny raharanay sy ny mamanao e andry kakio fa ianao ty ve adaly adala hoana ary narindra efa solony dadako anie zao ny andraisako anao e tsika sy anao any tsara miaraka ngo de mba tsy rariny zany e tsy rariny ahoana da ahoana ozy mama indray zao raha ino an'izany tsy hitanao hoe fanetana ve tsika sy anao am'izao e aza mitapitapy ianao ry mba hitarika sady zao vao mifono fitiavako rsay milaho a ianao va mahatsirariny aza tao an'izany aza ilikiliky ohatr' zany lehilahy tsy saina tsisy saina ahoana e za raha nga tsy mamadika anyreniko niteraka azanynao vinanao dinenge zay vina teniko amin'ndry zay e fa tsara tsika raha miaraka tsy hainao ve zany e tsy hamadika amin'ny mamako any Eny e. ninona ataonao dinio ihany aloha e
ry mamavelo tonga eto aminao ahako. Ahoana ny elile kely? Ianao man tsy hita hoe mpijery karatra malaza indrindra eto tanàny dia tena Zany mitady mihitsy ny vonjy aty aminao aty fa tena torotoro ny foko e. Ny amin'inona? Motsana mihitsiny satria zao hoe misy tovovavy tiako any a nefa izy tsy tia ahy. Tena atositosiny mihitsy a, ohatrany hoe mijery maloto mihitsy ny fijeriny any fa za tena manam-pitiavana azy diso tafahoatra. Raha ny azoko tsara zany dia atao izay itiavan'le tovovavy an'se. Tena zay mihitsy mamavelo. Manana fotsiny ny fetokisana fa vitatsika io e. Inona azonao anam-pihinamba raha zao e? Vitatsika ho ahy io. Ataovy eto ambony ity fitaratra ty aloha ny tanany se. Apetrao tsara ny tanana vanana. Inona ny hitanao ao? Alakosy se. Alakosy ho a. Alakosy a? Zay lazay masiny eo. Kanefa na izany ary mbola afaka amboarina nge ny vitana an'se. Onao mamavelo. Ino ny ty alakosy e? Zany ve de tsy fantatrao e? Raha tsy vitana, tsy mety daholo izay ataonao rehetrarehetra. Zany no mahatonga le tovovavy tsy mety ho tianao. Zany tokoa ve? Dia inona zany no azontsika anamboarana an'izay androko izay mba ho tsara vitana ako? Masina ny mahafantatra an'izay ka. Dia azo amboarina? Azo amboarina tsara io, mahatokisa fotsiny. Atao veto indray ary ny tananao avy. Tanàna kakavy indray? Anarina le vitantsika io. Dia akipio ny maso. Zay mihitsiny. Zay mihitsiny. Anakory izy zay? Efa hita amin'ny masina ka. Mety tsara, azo atao tsara. Saotra anao mamavelo. Dia ohatrinona zany ny vola omeko anao sandany e? Manome 2 alina ianao. Zany, tsy maninona fa alohako raha izay no vahaolana fahako miaraka amina rindra kely ka. Ka zany mihitsy ka. Eny ary, aloha fa dia lozany ianao aloha e. Eny ary, ampandrosoa indray ny manaraka. Mandrosoa. Ohatry. Fa inona no nataonao tao rato? Fa inona no ataonareo aty e? Za zao no mametraka fanontaniana aminaoko. Tsika samy tratra eto zaoko. Fa naninona tao ianao Tsy zano ava ohatrany tsy salama e. Fa marary inona ianao dia nahoana ny tsy lazaina tamiko? Aiza moa dia izay aretina kely io dia ho resahana aminao daholo e. Ataony vavonikato zany e. Manao maimay zany dia ozy aloha aloha anatina kely mamavelo akafanafody. Fa ianao koa zany maninona aty e? Loha dia ho tsorona ry rado a. Noho ny aminao nandehanako aty amin'ny mamavelo. No fitiavako anao ihany. Inona ty lazainao e? Ka zaniko. Dia ho tazominao fanafody azy zany raha azoko tsara. Ka zany e tianao e. Sofa ianiko zay. Vehivavy tsisy ilaina azy ty. Tiako nefa mampafantatra anao fa tsy mitepy fitiavana anao tsony ny foko ary tsy mila vehivavy mpilalao ody koa zao olona zao. Veloma ianao. Tao manjombony endrika be le ty zany. Misy problème ve? Ialahako ohatrany manatsafo zany. Fa ahoana e? Efa hita fa problème ko mbola antaniana ihany. Fa ahoana indray ary ty fa nga tena tsy azo antenina. Inona ary problème lay? Mikasika an'le problème mandray mandeha iny ihany le tsy a. Le mikasika an'le fiainanao an-tananao rava tanteraka ohatran'ny inona. Zany le hoe rava araka le iran'le mpira anankiray zay. Fa ahoana ny rava? Kefa hoe rava e, samy miala, samy miparitaka. Dia tsy azo lahy zany na ny renina ny zanany. Vita letsy a, vita tanteraka e, vita. Tsisy toy antsony. Dia za ve lesy ny tena mahatonga ny lamanjovona betaka an'io? Tsy hitako, vita. Indray mandeha ve lesy mantavady dia andeha fitsotro be. Raha ray lesy tsy totoako batavy e. Aza miresadresaka amiko amin'izany resaka vehivavy zany tsony alahy e. Manao mopera zao, zay mifantako fa mety. Any tsisy vehivavy manadala. Sao dia voa ary le ty. Dia ahoana zany raha tonga ilay madame Lydia?
mitondra ny entana entanetaninina e sy le tiako maninona raha oetiny inona le tiako ohatra ny mandrangitra ka ndraiky zany e ka karakandra de sy ho an'ny larery any rehefa sy ny patron atao langa afaka mandala lo le sy hijanona any zany resaka zany a de ahoana ozy le raha doiny raha fantanetsika isanao miaraka nanesanao saina am'izanyko fomba fiainana ihany zany de tsy homenao invitation izy zany ahoana moa izy ny tsy omena e izy nge tena namako be mihitsiny ka na de namanao arana izy matahotra ihany ary tsy velona zavatra tena bandy ane iny tsy haiko rehefa fantatrao ny tantarany tena efa fantatro mihitsy nge tantara reny e de ahoana raha za ianao aloha tsy asaina izy e sarotra be amiko ane zany e izy arigany efa mampalahelo e de raha anakirotanao amin'ny raharahantsika ary izy de inona ny eritreretinao amboary any raha saindray tena sura tsy maintsy anakirotana izy raha vao miditra ao amin'ny mariazintsika tsy le hoe tandremana de mbola tsy misy ininona mitranga ary tsy velona haiko ny manamboatra ny saina iny fa aza matahotra ianao e fantatro tsara nge mibandy iny e asanao indray ariko tompoko lasy tompoko vavy mialatsiny raha andray fitenenana kely nohony amin'izao asaramanitra lehibe ny amin'ny joelna sy narindra zao moa dia mitsanganeto ny tenako izay solondray aman-dreny izay nitaizany joelna ary azo lazainako hoe lehibe eo amin'ny orinasa izay iasana ihany ka dia ametraka ny fisaorana aminareo ny amin'ny fanotronana izay nataonareo a dia misaotra nareo indrindra tompoko misaotra betsaka enikajy izahay enim-boninahitra ary dia etotsika dia hiara-paly amin'izy roa kely ary dia mba hitsodrano an'izy roa tsika mba haritra trano tokantrano mifeny fiadanana dia zany ry serjoelona zany ry narindra misaotra betsaka indrindra tompoko iny dia misaotra indrindra tompoko ka ho anareo izay mana-talenta afaka manentana mihira malalaka ny sehatra e dia afanao ty lanonantsika ity a manasanareo zany zahay orjoelona tena rado iny tamin'ny manatona iteny voalohany iny isy raharaha eto andrano fa mandeha anaingana sakano dia mbola tsy tonga ety aingana ianao fa samyrerareraotrany taoko mamay io raha vao migafikafy tompo lasy tompoko vavy mialatsiny e andray fitenenana kely ny tenako patron moa ny teny hoe afaka mandray anjara fitenenana zay ty andray dia mba manana vokatra mifo kely ny tenanay e dia mba milaza zay mba vitsivitsy mifo satria saramanitra moa ny andro e anoray tozato dia tsy hainy tsy irarosoa tsy hainy tsy hitsodrano ary tsy hainy tsy ilaza zay mba vinavina ao anatin'ny fo ao an'reto mpivady ireto dia ny amin'ny narindra sy joel izany zay sy joel moa tsy fanalavitra fa tena ohatran'ny pirahalahy tokoa ka dia raha misy fifaliana ho an'le rahalahiko a dia fifaliana ho ahy koa zany ka ny tiako tenenina dia zao ry zareo a raha lava hono ny teny very ny soa raha lava ny ahatra very ny kisoa e fa mino fa tsisy kisoa very eto satria ny kisoa efa reny ambony latabatra efa hoantsika reny daholy fa atodiko any aminareo roa zany ny fitenenana fa dia tena faly fo e mialatsiny a tena faly ka dia mitsodrano tokantranonareo ahatra hatramin'ny farany e ho arahan-jazalahy zazavavy dia hisondrotra trany any amin'ny voninahitra zay nanany sery joel tsy napoziko ihany le toejavatra nisy satria tsy napoziko hoe ianao no anjaran'ny narindra e fa zay moa ny lahatra e zay ny fiainana dia manaiky ny zavatra misy a fa dia ianao no anjarany a
ka dia mitsotra anareo amin'ny foko manontolo ah. Zao ry mamanina valina miala tsy nefa somary manatona anao kely aloha raha manam-potoana fohifohy anao dia mba afaka miresaka ve tsika afaka tsara mihitsy ka eny ary aloha ety amin'ny sisiny aty fa misy olona ezy dia za zany dia mametraka fonana be dehibe natao anatrehanao satria tsapako hoe nisy tsy nety vitako taminao dia ngamba tsy anjara le fiarahantsika dia fonana tanteraka aminao fa diso dia mitsodrano ny fiainana valina iny koa mba azo zay anjara sahaza azy izy eo amin'ny tokantrano. eny diso ianao nefa za koa mahatsapa hoe nisy tsy mety ihany no nataoko mamelanao ny foko rehetra rado dia mitsodrano anao koa azo zay anjaranao. eny ary izy mianakavy dia misaotra betsaka indrindra anareo rehetra tamin'ny fanotronana tamin'ny tsodrano a tamin'izay rehetrarehetra nataonareo ho anay sy joelona androany dia eto ihany koa zany izay dia manambara aminareo hoe androany angamba ny fotoana farany iarahantsika eto Madagasikara fa amin'ny latsinainy izay dia anainga hitodi-doha hiverina any Frantsa indray dia zay ny fitondran'Andriamanitra dia mirary soa antsika rehetra dia samy hotahin'Andriamanitra daholo e dia misaotra betsaka. Irado tantara indray miseho no renesinao teto amin'ny radio l'ambassadeur. No lalaovin'ny Dody, Naina, Hery, Solofo, Simonety, Saondra, Yaina ary Ianitra.